Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nandritra ny feonan'ny fanjakana ny mpampiasa ary ny mpandrara androany tetsy amin'ny lampanamboatsoroatra ny tarihan'ny filohan'ny repoblika malagasy no nanapahana fa roa hetsy ariary manomboka izao ny karama farany ambany indrindra eto Madagasikara. Jery todika mahakasika ny vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny banky iraisam-pirenena sy Madagasikara fa maritana lahara-pahamehana mifanaraka amin'ny vidan'ny filohan'ny repoblika eo amin'ny lafiny sosialy, toe-karena ary stratéjika. Izay no nisongadina nandritry ny feonan'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta niaraka tamin'ny filohan'ny banky iraisam-pirenena teny Manjarivo. Misy manodikodina ireo varimora ary misy kolikoly ataon'ireo mpanjara eny fotony hoy ny mpandrindra nasionalin'ny Valimora. Tamin'ity androany ity nisy ny fanomezana toromarika ireo mpanjara eny fotony. Aretina efa niadina hatramin'izay saingy tsy mbola foana eto Madagasikara hatramin'izao ny tsimbokaretina VIH/SIDA. Ireo mpivaritena, ireo olona mitovy fananana miaraka, ireo no ahitana ambony indrindra raha ny fanadidina natao. Maresaka iraisam-pirenena any Mozambika tafiakatra 7 ireo namony aina ary mihoatra ny 503 ireo trano potika sy rava vokatry ny fiakaran'ny rano taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Kenneth. Ny adidin'ireo avy hatrany ary. Salantra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nandritry ny feonan'ny fanjakana ny mpampiasa ary ny mpandrara androany tetsy amin'ny lampany Ambotsoroatra ny tarihan'ny filohan'ny Repoblika Malagasy no nanapahana fa roa hetsy ariary manomboka izao ny karama farany ambany eto Madagasikara. Rarisona Yandry. Nambaran'ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry taorian'ny fionana teo amin'ny sy mpandrara tompona orinasa sy ozinina ary ireo syndikalista izay antsoina hoe telo-tonta io atoandro io fa maromaro zavatra tapaka nandritry ny fionana tankitsi-po ho fanatsarana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Isan'ny nisongadina tamin'izany dia nanapahana fa roa hetsy ariary isam-bolana manomboka izao ny karaman'ny mpiasa farany ambany eto Madagasikara. Nikena fa ny karama farany ambany zany dia ho 200,000 ariary. Ary ao anatin'izay mba aprisiana ihany koa ny olona mba hiasa bebe kokoa dia ny heure supplémentaire rehetrarehetra mihoatra ny 20 ora dia tsy misy hetra aloha amin'izay mba afaka miasa misimisy kokoa bebe kokoa zany ny mpiasa rehetra indrindra fa amin'ny orinasa tsy miankina. Ary ny 60 ora isany dia atao flexible satria matetika zany ny orinasa afakava dia misy fotoana betsaka ny commande miasa amin'ny fotoana ora maro, misy fotoana tsy dia misy asa indray dia mitapahana fa 173 heures par mois ny ora isany. Ka ao anatin'io zany dia mety atao io anatin'ny herinandro maromaro, dia mety misy herinandro tsy esana ohatra. Ao anatin'izay zany ny fifafadaminana mba isiny ny tombontsoa ny vokatra ho an'ny orinasa sy ho an'ny mpiasa ihany koa. Manaraka zany dia nanaiky ihany koa fa tsy misy hetra aloha hatramin'ny 350,000 ariary no miakatra zany vao misy hetra aloha na ny orinasa na ny mpiasa. Efa ntaona maro ireo avy amin'ny syndika no nandrasan'ny mpiasa malagasy ao fionan'ny telo-tonta izao fa saingy izao vao tanteraka. Eto zahay manamafy fa
izay no fampiarana ny diniky ny telotonta voalaza ny fifanarahany raisam-pirenena efa tamby 700 ka anisan'ny vokatra voalohany azo amin'nampiarana izay diniky ny telotonta zay ny fanapahan-kevitra no lazain'ny presidente ka isorana be dia be. Nanamafy ihany koa ny solitena mpandraraha sy tompona orinasa eto Madagasikara fa zava-dehibe ho azy ireo ity fiainana androany ity na ahafahana nijery ny tombotsoany rehetra ho fanatsarana ny sehatry ny asa eto amintsika. Fifanarahana lehibe kokoa no nisy-taona no natao satria misy lafiny izay hitsinjovana ny mpiasa ary misy lafiny koa hitsinjovana ny mpampiasa. Efa araka ny voalazan'ny filohan'ny repoblika teo dia misy zavatra anankitelo nangatahan'ny mpampiasa dia ny tokony ampisondrotana ny karama manomboka mandoetra eo amin'ny 7 alina eo zany 350 000 ariary ary ny anaovana koa ny tsandoavana hetra amin'ilay heure supplémentaire report voalohany ary ny flexibilité zay nazavaina teo. Zay zavatra zay zany zava-dehibe ho an'ny mpampiasa satria na eo ny finiavana alohan'ilay ampisondrotra amin'ilay karama farany ambany dia tsy maintsy misy tambany amin'ny atao productivité ka ireo fipetraka telo ndraiky ny fitondram-panjakan'ireo dia ahafahanay miaro amin'ilay productivité amin'ny orinasa sady mitsitsiko no tombotsoa amin'ny mpiasa. Lehibe kosa rehefa irisan'ny président aminay le hoe idina amin'izay ny herinaratra jerevana ny infrastructure fotodrafitrasa jerevana koa hatramin'ny fandriam-pahalemana zany dia ho zany tokony resana amin'ny début juin. Ny zavatra nyteneninay koa amin'ny anarany fifamà dia le hoe sehatra tsy ara-dalàna izany hoe le secteur informel be dia be ny secteur informel dia io mahatonga ny concurrence déloyale ary io mahatonga taux de pression fiscale atsika ambany be dia misy ezaka zany isy fidinika ataonay miaraka ny fanjakana miaraka amin'ny groupement des patronats malagasy hidinika zay zavatra zay fa dia mamerina fisaorana be dia be aminao ny président. Ity fanapakevitra ny raisan-telotonta-androany ity amin'ny famerana ho 2 ariary isam-bolana ny karama farany ambany eto Madagasikara dia isan'ireo fampanantenana efa nataon'ny filohan'ny repoblika malagasy fony izy nanao fampelezan-kevitra. Tafiditra indrina ihany koa amin'ny velorano nataony ho amin'ny vahoaka malagasy. Fantatra androany ihany koa nandrisy ity fiaonana ity fa isy ny fivoriam-be izay atao amin'ny fiandohan'ny volana Jona ho avy izao hitadiavana vahaolana maharitra ampirobona ny orinasa sy industria malagasy izay tohanany fitondrana malagasy tanteraka. Jeritodika mahakasika ny vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny banky iraisam-pirenena sy Madagasikara fa maritana ny laharam-pahamehana mifanaraka amin'ny vinan'ny filohan'ny repoblika eo amin'ny lafiny sosialy toe-karena ary ara-stratéjika. Izay no nisongadina nandritry ny feonan'ny praiministra lehiben'ny gouvernemanta niaraka tamin'ny filohan'ny banky iraisam-pirenena teny Mazoarivo. Fanadiva Izora Valy. Kasika ny fizotry ny fanatanterahana ny politika ankapoben'ny fanjakana no niompanany ny dinika ny ran'ny gouvernemanta malagasy tary ny praiministra Tsay Christian sy ny filohan'ny banky iraisam-pirenena David Malpass teny Mazoarivo tamin'ny ity androany ity. Nivoatra tanatin'izany ny famaritana ireo sehatra laharam-pahamehana araka ny velorano nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny vahoaka malagasy. Satria fantatsika fa tsika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao no mametraka ny laharam-pahamehana na amin'ny lafiny sosialy zay na amin'ny lafiny toe-karena na amin'ny lafiny koa ny fambolena sy ny sisa atao anatin'izany koa ny mahakasika fampitra roa ny fotodrafitrasa anisan'ny zava-dehibe amintsika koa ny mahakasika ny angovo indrindra koa manangana ny industrie maro eto Madagasikara ny fahasalamana ny mahakasika ny fampianarana ny fanabeazana amin'ny ankapobeny sy ny mahakasika koa ny fanajaria sakafo izay rehetrarehetra zay isan'ny zava-dehibe koa fa tsy adinontsika koa ny mahakasika ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana izay rehetrarehetra zay anisan'ny zavatra ny fampiasana teto satria anatin'ny laharam-pahamehana zao gouvernemanta zao zany. Hita taratra nandritra ny fiainana ihany koa raha ny fanazavan'ny praiministra lehiben'ny gouvernemanta ny fahavononan'ny banky iraisam-pirenena amatsy ireo asa fampandrosoana tanterahana eto amin'ny firenena. Ny zava-dehibe amin'izao fotoana zao dia fahavonona zareo vao manomboka zany isika dia fa hitrany zareo no mijery ahonana ny afana mifampiresaka ary indrindra ahafantarany zareo hoe zao ny laharam-pahamehana eto amintsika. Fomba amoanan'ny vola moa ary mazatra dia amin'ny alalan'ny fanaovana sonia ny fiara-miasa
izay atao ary indrindrindra dia ny fahafantsika kio mamoaka ny vola reny araka izay filana izay apetrakatsika amin'ny calendrier rehetrarehetra amin'ny fanatanterana ny asa zany. Vola mitentana 2.7 tapitrisa dolara amerikanina ara-tsaivina no omeny ny banky iraisam-pirenena ny firenena malagasy hanampiana ny tetikasa fampandrosoana eto amintsika. Araka ny fanazavan'ny filohan'ny repoblika, 10 tapitrisa dolara amin'ny vola io no anatevenana ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. 50 tapitrisa dolara tokana ho amin'ny famoronana angovo sy herinaratra manerana ny nosy, ary ny fahatelo 250 tapitrisa dolara atokana anatsarana ny sehatra ny fananantany sy ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana. Fahandro natokana ho an'ny fetin'ny asany voalohan'ny volana May ary voakasika izany avokoa na ireo mpiasam-panjakana na ireo mpiasa tsy miankina. Tanjon'ny fitondrana ankehitriny araka ny politika akapobehan'ny fanjakana ny fampiroboroboana ny asa mendrika ka eto Andriatsilavo. Mifanaraka amin'ny velirano fahaenina napetraky ny filoha ny fampiroboroboana ny asa mendrika. Isan'ny ezaka natao tamin'izany ny fampodiana ireo mpiasa malagasy avy any Koweït ary ny fampiofanana tanora misa 440 manerana ny nosy. No amafisiny nandritra ny tatitra ho an'ny zatoandro ny alahady lasa teo ihany koa fa isy ny fampiakarana ny karama farany ambany. Asa mendrika izay manana fototra misa 4 hoy ny ministra tompon'andraikitra. Ny fampitomboana ny fahafahana mahazo asa sy karama mahavelona, ny fanajana ny lalàna fototra momba ny asa, ny fanamafisana sy ny fanatsarana trany, ny fiarovana ara-sosialy ho an'ny daholobe, ary ny fanamafisana bebe kokoa ny dinika ara-sosialy sy ny dinika eo amin'ny telotota. Raha ny fitadiavana asa manokana tsy mifanaraka amin'ny tolotra ny tenady ka mahatonga ny akamaroan'ny tanora, indrindra ireo navita fianarana sy fiofanana tsy ahita asa. Efa miroso amin'ny fanamorana ny fitadiavana asa ho an'ny tanora isika amin'izao fotoana. Efa miroso amin'ny fananganana ny Agence nationale pour l'emploi isika mba hanapiana ireo rehetra izay mitady asa sy hanamora ny fitadiavana asa. Fantatra koa ankehitriny fa ny tolotr'asa izay misy dia tsy mifanentana amin'ny tinady ka maro ireo tanora izay te hiditra amin'ny asa no tsy mahita asa. Koa vahaolana amin'izany ny fampiroboroboana ny sehatry ny fandraharana ahafahan'ny tanora manangana ny orinasany manokana. Ho antsika mpiasa-panjakana kosa dia efa miroso amin'ny dingana fanatsarana ny tontolon'ny asa-panjakana sy ny mpiasa-panjakana ny ao amin'ny ministera sy ny fitondram-panjakana. Manoloana ireo rehetra ireo manentana hatrany ny tsirairay, indrindra ireo manana andraikitra eny anivon'ny orinasa sy ny sampandraharaha-panjakana ny tompon'andraikitra, iroso amin'ny dinika ara-sosialy ho fanatsarana ny tontolon'ny asa sy ny fampananana asa ary ny asam-panjakana. Fa kandida ho solom-bavambahoaka 13 amin'ireo 100 eto Analamanga no nanao sy ny fifanarahana tokony nomena antokany firosona amin'ny fifidianana madio sy mangarara raha ny fanazavana azo Ivrishara. Taorian'ny fionan'ny komity iombonana ho an'ny tokony mena sy ny kandida ho solom-bavambahoaka eto Analamanga, 12 isanjato ny kandida nanao soniny fitsipitondratena hifanarahana mandritra ny fifidianana ny 17 May ho avy izao. Mino aho fa mbola hitombo io isa eo. Profo zay fa ny eto amin'ny faritra Analamanga zany dia vonina hanaja ny fandaminana, hanaja ny fihavanana ka manatena fa ao anatin'ny filaminana tanteraka, ao anatin'ny firalahina, ao anatin'ny fanajana ny sotoavina malagasy no hanatanterahana ny fifidianana solom-bavambahoaka. Nanome tokony hampiatra ny voalaza ny fifanarahany sy ny fifidianana mangarahara anatin'ny fanarahan-dalàna ny komity iombonana ho an'ny tokony mena. Nisy ihany koa ny baiko nanamafy ny tsy hitany lany ny sampam-pandraharaha-panjakana isan'ny tokony aloha mandritra ry aorian'ny fifidianana ho ny prefekturana ny Tananarivo. Izay moa zany araka ny toromarika fa napetraky ny ministre ny intérieur sy décentralisation dia ny neutralité absolue et totale ny représentant de l'État rehetrarehetra. Ka ny eto Tananarivo koa zany dia tsy maintsy manaja an'izay. Androany maraina tamin'ny valo zao dia efa namory andro lehibe ny fokotany rehetrarehetra eto Tananarivo 192 dia efa napetraka izay baiko izay mazava be neutralité absolue mandritra ny propagande, mandritra fantatsaham-bato ary aoriana fantatsaham-bato. Zava-dehibe amin'ny fanatontosana fifidianana madio arak'izany ny fametrahana fitsipitondratena ifampifehezana toy izao ho ny kandida ho solom-bavambahoaka. Tsy tokony afangaro amin'ny fanjakana fohibe hatrany ankilan'ny fiomanana petraky ny tsirairay. Ny mampalahelo fotsiny rehefa niomana ianao
Ny eritreretiny ny sasany hoe kandida mety hatanjaka dia avadika resaka fanjakana izy na resaka zavatra hafa. Zay no tokony tazomina kely ary tokony misy recoupement vao milaza zavatra masombahoaka. Zay no zavatra hitako. Nefa adin'ny paralala izy samy mieritreritra ny ampandroso an'ilay distrika hanampy ny vahoaka amin'ny alalan'ny fakana etaeta ny tanjona ao anatin'ilay izy. Ankoatran'ny Savaranando, lohahevy dehibe 4 ahitana teboka 720 mamaritra ny fitsipitondran-tena aloha mandritra ary aorian'ny fifidianana sy ho an'ireo olom-boafidy no voarakitra anatin'ity fifanarahana ho an'ny solombaom-bahoaka izay niarahany voameran'ny pirenena misahana ny fifidianana ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy sy ny fiarahamonim-pirenena na molavoly ity. Fa tsy mbola nisy teto Madagasikara ny antsoina hoe fitsinjaram-pahefana tena izy. Antony natonga an'ireo faritra sasany antsoina hoe tany lavitra indrindra. Tsy maintsy harena io fomba fijery io izay miteraka kolokolo hoy ny ministry ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana Gaëtan Andriatsila. Tsapa taorian'ny fanadidinana tao fa isany mitana laharana voalohany amin'ny kolokolo ny sehatra ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanaparam-pahefana. Araka izany, nitady ny fomba sy ireo fitaovana rehetra ahafahana manarina izany ny ministera tompon'andraikitra miara-miasa akaiky amin'ny GIZ. Efa misy amin'izao fotoana ny paikady ahafahana manarina izany ary ny aiky fa anaraka ny toromarika rehetra ny aneneviny commune sy ny district. Ananantsika zao ilay drafitra matipaika ny plan d'action zany ialana amin'izany ady amin'ny kolokolo izany. Ananantsika koa ny fitaovana rehetra amin'izao fotoana izao. Anisan'ny fitaovana zany plan d'action zany. Ny fitaovana koa zao efa mitsangana eo anivon'ny ministeran'ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ilay sampandrarana anankiray, direction anankiray miady amin'io kolokolo io. Nanao ilay atao hoe engagement ny commune, nanao engagement ny district sy ny mpisehatra rehetrarehetra teto. Ananantsika amin'izao zany hoe standard de service zany. Zany hoe ny olona raha vao makany amin'ny sampandraraha-mpanjakana anankiray dia fatany zany aiza ny lalaka-lehany. Tsy misy tsonotony talo hoe somary anao kolokolo eo velany eo dia kivy ny olona fa avezivezy makatsy avezivezy makary. Fa amin'izao fotoana zao dia hipetraka tsara ny standard de service rehetrarehetra ho afaka ho tolotolo ny olona rehetra arak'ilay engagement izay niraisina teto reny. Tsy mbola nisy teto amintsika ilay antsoina hoe fitsinjaram-pahefana tena izy. Hany ka lasa tany lavitra andrina ny akamaroan'ireo faritra sy toerana eto Madagasikara. Ialana amin'izay lesoka teo aloha izay, ho fampivoarana sy fampandrosoana miaraka amin'ny faritra rehetra no antony ananganana ny governoram-paritra. Satria ny isika ty amin'ny fohy be tsy ho ary ahita foana hoe izao ny zava-misy ary tsy mitovy ny laharam-pahamehana any amin'ny any amin'ny faritra atsimo ohatra sy ny any amin'ny faritra avaratra ohatra. Noho izany ireny governoram-paritra reny no tena hita mihitsy hoe inona no zavatra tena mety ampandroso aty amin'ny faritra aty sy aty amin'ny faritra ity. Amin'izay fotoana izay tena isy tokoa ireo fifaninanana masina fa tany aloha tany teo aloha teo mantsy dia tsy takona fenina amintsika rehetrarehetra mihitsy. Raha tsy teny azo raha tsy amin'ny olana misy mitsangana, olana misy teo alohany hoe io tatazana amin'izao fotoana zao amin'ny resaka jirama io. Mampalahelo hoe ianareo mahita zao izahay ny gouvernement dia lasa mandeha mijery an'ireny any amin'ny faritra ireny mihitsy ary mijery maso mihitsy mampalahelo mijery ny ireo tsy fisina herinaratra any. Zany dia vokatry ny goragora, zany dia vokatry ny tsy fahaiza mitantana nisy rehetrarehetra zany. Ho fiadiana amin'ny kolokolo sy ho fanomezana fahafahapo ireo vahoaka mila raharaha eny amin'ny commune sy ny distrika manerana ny nosy, nisy ny atrikasa momba ny ady amin'ny kolokolo eo amin'ny sehatra ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanaparam-pahefana. Atrikasa izay tsy maintsy ampiarahana amin'ny fampiarana avy hatrany raha ny fanazavana. Fampaikady maro no apetraka entina hiadiana amin'ny kolokolo eto Madagasikara araka ny nambara ministry ny fitsarana tamin'ity androany ity. Isan'izany ny fametrahana caméra de surveillance amin'ny toerana maro manerana ny nosy. Miantarandriana. Atao manerana ny nosy ny fametrahana caméra de surveillance nafaka tsara-panaramaso eny anivon'ny fitsarana sy ny fonja entina namafisana ny ady atao amin'ny kolikoly araka ny nambaran'ny ministry ny fitsarana androany. Maro ankoatr'izay ny paikady apetraka. Apetraka ny système zay. Eo aloha le fanenjehana ny mpijerika, eo le réglementation fidirana ato. Eo le empreinte anako zany efa ampiasana ny fikirakirany olona koa zany ohatra hoe reny fanadinana ny sako koa tsy jifatry partie amin'ny fitsarana reny fikirakirana ny sujet koa zany dia saiky
efa ovana mihitsy fa logiciel lafa mihitsy napetraka fa tsy zaka le taloha tsy naomby reny tsotry ary ny tompony andraikiray moa dia fezahana ovana daholo avozana daholo zany zay nampiay rehetrarehetra matetika moa eo mety hoe misy défaillance'ny logiciel fa misy koa ny mentalité ny olona mihitsy tsy miova fa dia zatra tanana zatra mitsotra izy dia tsy mety mivokiny intsony dia zahantsika izy avoka raha tanany olona mikitikitika azy zany tsy avela mikitikitika tsotry fa tena machine daholo indray no manao azy. Eto Antananarivo araka izany no anomboan'izay fametrahana caméra de surveillance izay tanjona ny hanafoanana ny kolokolo eny anivon'ny fitsarana sy ny fonja. Fa misy manodikodina ireo varomora ary misy kolokolo ataon'ireo mpanjara hoy ny mpandrindra nasionalin'ny varomora tamin'ity androany ity nisy nifanomezana toromarika ireo mpanjara eny fotony iona saina. Raha varientana anamaivanana ny fahasahiranany isan-tokantrano no antony nanafara ny fitondram-panjakana ireo varomora. Misy manodikodina ho an'ny tombontsoan'olombitsy izany tao anatin'izay fotoana ny varotana azy izay ho ny mpandrindra nasionaly ny varomora. Isan'ny tafiditra anatin'izany ny sasany amin'ireo sefokotany sy ireo chef magasinier. Ny zavatra hitanay dia misy olona tsy mitondra carnet nefa mahazo vary ary tsy mba mahazo vary 3 kilao akory fa avy hatrany dia 20 kilao andray fidiny. Ao amin'indray ireo olona izay mitondra carnet efa ho 10 eny an-tanany eny nefa dia mbola homendry zareo any ka izay zavatra izay miendriky ny hoe fanodikodonana an'ilay izy. Isoroana izany sy anavana ny vary sy ny tsiparifary. Misy ny paikady vaovao amin'ny fitsinjarana izany. Ny andraikitry ny chef magasin moa zany dia izy no tompona andraikitra voalohany mizara sy mivarotra ny vary io. Izy ihany koa no tompona andraikitra voalohany mikirakira ny vola ao anatin'izany tsena izany ary ny vola vidin'izany vary izany kosa dia tsy maintsy miditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Ny chef fokotany indray ny andraikiny dia mandrindra ny filaminana eo anivon'ny fokotany manomboka ny carnet sy mijery ireo carnet fokotany. Nisy tamin'ity andro an'ity ny fiantsoana ireo sefokotany sy ireo chef magasinier izay voakasika mivantana amin'ny fitsinjarana ireo varomora teny amin'ny coupole Anosy. Isan'ny nanatrika izany ireo mpandrindra paritra sy mpandrindra nasionaly ny varomora ary ny préfet de police n'Antananarivo. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika mahakasika ny marika déposé eto Madagasikara. Eo ihany koa ny tsimoka aretina VIH sida izay mahazo vahana ankehitriny rehefa avy eo ary. Accord de crédit alors que tu étais encore en pleine conversation? Pas de panique, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avec SS Crédit, Telma te dépanne gratuitement en crédit. Et la grande nouveauté, avec SOS Offre, Telma te dépanne aussi gratuitement sur tes offres préférées Yellow, Moore, First Premium et Telmanet. Tape vite le dièse 111 étoile 3 dièse. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre en sachet, dans un riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazna gu amnas, salalota zamyan amnas. Jutika diabet. Bonjour. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia sardine trésor. Met bera miaraka amin'ny salady, mofo na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Nanisatsika ny vaovao dia mbola tsy takatry ny mpanao asa tanana malagasy ny fametrahana marika déposé. Izany nefa no ahafahana miaro ny famoronana eo amin'ny tsena anatiny sy ny tsena iraisam-pirenena Evrichard. Marefo manoloana ny fakantahaka sy ny fangalarana ny famoronana malagasy ankoatra ny tsy fampiny ny fanentana ny ivondronana anatin'ny sehatra ara-dalàna
tsy takatry ny fahefa-mividin'ny mpanao asa tanana ny fametrahana ny marque déposé hiarovana ny famoronana eo amin'ny tsena anatiny sy iraisan'ny pirenena. Marque déposé française ohatra dia fa tsy maintsy manana ianao farafaratsy 1000 € farafaratsy zay no ametrahanao azy nefa iny zavatra iny ao la France fotsiny na France métropolitaine sy outre-mer iny no mitombony dia misy koa ny atao hoe marque déposé à l'international io ndray lafo be io satria tsy latsaky ny 50 000 € ny fametrahana an'izay amin'ny international dia nefa iny marque déposé à l'international iny voaro anao erak'izao tontolo izao satria miara-miasa aminao daholo ny erak'izao tontolo izao. Efa andalana ny fitadiavana vahaolana momba izany hoy ny sendikany malagasy mpanao asa tanana Matianina nilaza ny hamokatra label hamantarana manokana ny famoronana malagasy ny sendika sy ny ministera tompona andraikitra. Mino fa hivoaka soasy ny label ho an'ny vita gasy. Mety zay ngamba zany satria misy fanarana ny forononay zany le rahanay hoe inona no mba anarana hoentina ahafahan'ny mpanao asa tanana mamoaka ny entana rehefa mivoaka ny entana dia misoratra hoe label vita malagasy. Fa sy hoe sanatreny vava fa misy asa tanana vita eto Madagasikara nefa ny dodo Mauritiana no mipetraka eo mamegnatra ihany sy mampalahelo le izy. Ankoatra ny fisorohana sy ny ady amin'ny alatahaka sy ny alatra eo amin'ny tsena anatiny sy iraisan'ny pirenena, maro ny tombony azo amin'ny fananana ny marque déposé, lafo hatramin'ny 7,5 € ohatra ny kitapo rofia malagasy ray any Milan, ary ambonin'izany any amin'ireo tsena lehibe ao anatin'ny vondrony Europiana. Tontolon'ny fahasalamana dia aretina efa niadina hatramin'izay saingy tsy mbola foana eto Madagasikara hatramin'izao ny tsy mikaretina VIH sida. Ireo mpivarotena, ireo olona mitovy fananana miaraka, ireo no ahitana ambony indrindra raha ny fanadidina natao. Iona zay. Vola matapitrisany isan-taona no ampiasaina hiadina amin'ny tsy mikaretina VIH sida eto Madagasikara tao anatin'izay 20 taona mahery izay. Hatramin'izao tsy mbola foana izany aretina izany hoy ny mpisehatra ary isan'ny mahasarotra ny ady miamazo vahana eto Madagasikara ny fiarahan'ny olona mitovy fananana. Ny atsika zany dia misy an'ireo vondron'olona marefo karazany telo dia ny mpampanofa-teny zany ny mpampiasa zava-mahadomelina amin'ny alalan'ny tsindrona ary ireo lehilahy manao firaisana amin'ny lehilahy. Ireo zany dia manana ambony 500 eto Madagasikara. Mitondra ny tsy mikaretina VIH ireo vondron'olona marefo ireo dia sarotra be ny mifehy hoe ahoana ny tsy partahany le izy any amin'ny vahoaka tsotra. Mbola latsaky ny 100 tsika atao anatin'izay fotoan'izay niakatra sa niakatra ny tahan'ny tsy mikaretina fa araka ny lazaiko teo hoe teo amin'ireo olona vondron'olona ireo no tena niakatra be ny tahan'ny tsy mikaretina VIH. Mbola maro ny tsy mino ny fisin'ity aretina ity raha ny fanazavan'ny mpandrindra ara-teknika SECNLS hatrany olana ny tsy fampiny ny serasera. Ny tena olana zany dia eo amin'ny resaka serasera ny tena fototry ny olana. Be dia be ny olona tsy mahalala. Tsy amin'izao tsika amin'ny resaka zao dia mbola be be ny olona tsy mino misy ny VIH. Ary be be ny olona zany mbola tsy mahafantatra ary mieritreritra hoe tsy tompona andraikitra izy amin'ny ady amin'ny VIH. Vina iraisampirenena ny fahafantarana hatramin'ny 700 ireo olona mitondra ny tsy mikaretina. Raha eo amin'ny 20% isika amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fanafonana ny tsy mikaretina VIH sida maneran-tany hatramin'ny taona 2020. Fanamariana androany fa 30 taona nahafatesana olona manodidina ny iray tapitrisa tany Rwanda. Ny famerenana ny fahatokisany mpitandro amin'ny filaminana ny lesona azo tsoahana amin'ny zany tsy ampirongatra ny endrika famonoan'olona eto Madagasikara. Yves Richard. Androany no nomariana ny fa 30 taona nahafatesan'olona manodidina ny iray tapitrisa tany Rwanda 30 taona lasa zay. Ny famerenana ny fahatokisana ny mpitandro ny filaminana ny lesona azo tsoahana amin'izany tsy ampirongatra ny endrika famonoan'olona toy ny fitsaram-bahoaka eto Madagasikara hoy ny ministra ny fiarovany pirenena. Ny lesona tsoahana amin'izany génocide zany dia indrindra ny isina fiarahamonina milamina satria zavatra kely engeny nampahatonga izany lasa fifanankavarana ara-poko dia lasa nitarika zavatra mahatsiravina salama zany ary ny lesona lehibe hoantsika malagasy dia hatramin'ny hoe vindicte populaire na fitsaram-bahoaka io efa famonoan'olona tokony ialatsika zany fomba manohitra zany tsika tsy hoe miaraka amin'ny ratsy akory fa avelohan'ny fitsarana hanao ny asany vahoaka tsika vahoaka malagasy tokony fitsarana fa tsy hoe lasa mifamonitsika dia mifarany sanatria tonga amina zavatra izay mamafady. Mandidina ny iray tapitrisa ireo Rwandais tao amin'ny foko totsisy ho tia maty tamin'izany fotoana tao anatin'ny 3 volana
Adi-poko no ny atombohan'izany ka ny afara tamin'ny von'olona tamin'ny fomba fianoabibiana. Ny arana-marika izany tetsy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny androany ny teo anivon'ny firenena mikambany, ny tompona ndraiky mpanjakana malagasy vahiny ary ireo roandiha monina eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray vitsy ny vehivavy miditra amin'ny sehatry ny mozika jazz araka ny voatra androany tamin'ny alalan'ny atrikasa mahakasika ny mozika jazz. Isan'ny anton'izany ny tsy fisian'ny fampianarana ity mozika ity eto Madagasikara. Miantarandriana. Nanomboka ny taona 2024 no nankalazany andro iraisam-pirenena ho an'ny mozika jazz i Madagasikara. Araka ny tantara tany Nouvelle-Orléans no niforonan'ity mozika ity tamin'ny faraparan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Fifangaroana kolotsaina ny jazz, ny kolotsaina mainty, ny ara-ny fandevozana sy ny kolotsaina europeana. Fitaovam-pitezana mampifandray ny firenena rehetra ary fitaovana afaka ampiasaina amin'ny fandeferana sy ny fanajana ny zon'olombelona ny jazz. Eo angamba aloha zany ny anah no mba angatahako ny famindrapon'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny mihitsy na ho atokantrano manomboka ny fitezana hoe aleo ny ankizy na aleo ny olombelona ao anatin'ny atokantrano io mba hanana fotoana ho an'ny zavakanto satria io no ahitana filaminan-tsaina sy filaminam-panahy voalohany ary mampivelatra ny maha-olombelona. Lininona mozika ataony, lininona kanto ataony, na hosodoko na tononkalo na mozika zany dia tokony mba avela ny ankizy sy izay olon-dehibe koa anatin'ny tokantrano mba hivelatra amin'izany mozika izany fa ny tokantrano miaina ao anatin'ny zavakanto dia tena feno filaminana. Eto Madagasikara azo lazaina ho tsy mbola mivelatra tahaka ny any ivelan'ny mozika jazz, vitsy misehatra aminy indrindra ny vehivavy. Ny lafin'ny fampianarana azy no tokony hamafisina ho ireo mpanakanto. Dia misy in'izany sekoly fampianarana momba ny mozika eto Madagasikara izany. Ilainy io anatany antsika ao anatin'izany dia ilainy ny taranaka amanjiny izany. Androany ankilany nankalazaina ny andro iraisam-pirenenan'ity mozika ity, jazz, vehivavy sy ny fampandrosoana no lohahevitra tamin'izany. Tamin'ny alalan'ny atrikasa fampiratiana, fampisehoana, fifampizarana na velakevitra izay nitontosaina teto amin'ny tranombokim-pirenena Ampefilo no nanatanterana ny fanamariana izany. Alohan'ny sarana dia verina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Nandritry ny feonan'ny fanjakana, ny mpampiasa ary ny mpandraharaha androany tetsy amin'ny lapan'ny Ambohitsiroatra ny tarihan'ny filohan'ny Repoblika Malagasy no nanapahana fa roa hetsy sy ariary manomboka izao ny karama farany ambany eto Madagasikara. Misy manodikodina ireo varimora ary misy kolikoly ao anatin'ny mpanjara eny fotony hoy ny mpandrindra nasionalin'ny varimora. Tamin'ity androany ity nisy ny fanomezana toromarika ireo mpanjara eny fotony. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soavamanitra dia velao amin'ny fotalo tompoko. Maro karazana go aminazy tsara loatra za miala aminazy zitsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.
Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.